Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, Manoul Chanao, le JT. Sardine trésor. Manomboka ny le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonjour, je suis Tika Tiaby, Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Assurance AVA, tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato. Lalo spaghetti France ya Guavambe, mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 7 Mey 7 arivo. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manoltra ho anao ny le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy, manolotra ho anao. Talata fahinambivolo ny volana Mey tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao miarabanao tompoko lahy sy tompoko vavy indray tao avy hatrany sy ny lohateny izany. Tafakatra raiky amin'ny 20 amin'izao fotoana ny isan'ireo karana teratany frantsay nisy nakankeriny teto Madagasikara tato anatin'ny 7 taona araka ny tatitra navoaka ny CFOIM. Fa emotra ho amin'ny 13 Jiona izao indray ny fitsarany ilay raharaha nahafatesana olona efapolo mahery nandritra ny lozam-pifamoivoizana teny Anjozorobe. Totosa androany etsika fifanampiana ho tolo-tanana ho an'ny Andro Ratovo, mpanao gazety Marary Mafy betsaka ireo tonga nanoina izay antso izay. Eo amin'ny toetrandro mbola hitoy ny erika ho an'Antananarivo sy ny manodidina raha tsy misy fiovana kosa amin'ny ankapobeny ny maripana araka ny nambaran'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Maresaka iraisam-pirenena omaly alatsinainy no niona avy hatrany tamin'ny chancelière allemande Emmanuel Macron taoriny fandraisany ny fitantanana ny Frantsa. Faltafoana aminao ato anatin'izao le JT izao asaina mpanajana ianao anaraka hatramin'ny faran'izay fampalalam-baovao izay ho amin'ny ity takariva ity. Tsara fara no miaraka amintsika ao amin'ny tapany faharoa ary ihany koa ny zanam-pandaharana toy ny ako ny fampisehoana eo amin'ny sehatry ny kolotsaina ny vaovao hafakely ihany koa fa zao tsika dia hijery sy ny à la une. Araka ny fanambara teo dia tafiakatra raiky amin'ny 20 zao amin'izao fotoana izao ny isan'ireo karana teratany frantsay izay nisy naka ankeriny teto Madagasikara tao anatin'ny 7 taona araka ny tatitra izay nataon'ny CFOIM. Ny CFOIM dia fikambanana izay hivondrona n'ireo karana teratany frantsay monina eto Madagasikara. Fakanankerin'izay izay nambarany Paitoe Karena ny tafa indrindra tamin'ny Sonia Andrianirina sy Douta Rajarinjato androany fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola sy ireo mpandraharaha izay tonga eto amintsika ihany koa. Telo andro aty aorian'ny nakanankeriny any Yanisy Ismaël mbola tsy hita hatreto ny misy azy ary tsy fantatra ihany koa ny mombamomba ireo olona 12 ny sarotava naka azy ankeriny. Mbola baraingo tanteraka ihany koa ny antony ity fakanankeriny ity na ho fangalana onitra noho ity farany iara-malala fa zanaka mpanambola na ihany koa fisoparana vokatry ny fialonana misy eo amin'ny samy karana. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny lehibe ny serasera ny polisy pirenena dia mbola mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Maninona no misesesy le kidina pinina eto Madagasikara dia fantatsika ngefa olona manambola no alaina atao kidina pinina angatahana vola. Eo zany dia misy le hoe olona mafantatra hoe manambola be io tia nakakaina tapoka dia manao an'izay fomba fihetsika izay na ihany koa hiraka avy amin'ny mpifaninana ara-barotra amin'ny concurrent. Zany koa zavatra mety mitranga zany ary anatin'ny fanadihadiana rehetra atao dia mety ahita izany valiny izany sika hoe fa inona ny fandraisan'ilay mpaniraka amin'ilay olona manao kidina pinina sy ilay olona nosamboakany.
ankilany kosa dia mbola namerina nampatsiahy ary niantso ny fanjakana malagasy andray ny andraikitra sy fepetra entitra ho fiarovana ny ain'ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara ny CFOIM androany. Araka ity fanambarana antsoratra nataon'izy ireo ity. Mariana fa omaly ihany ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana Olivier dia nanao fanambarana fa anokatra fanadiadiana manokana ny fitondram-panjakana foibe ahatraran'ireo tomponantoka sy ao ambadika ireny fakana-kery ny CC tato ato ireny. Arak'izay fanambarana izay tokoa dia namerina nampiatsa sy niantso ny fanjakana malagasy andraikindraikitra tandrify azy mba ho fiarovana ny ain'ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara ny CFOIM androany. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra na fangalana ontra na fisoparana misy eo amin'ny samy karana no antony izay fakana ankeriny any Yanis Ismaël farany teo izay. Sonia Andrianirina sy Dota Rajarinzato no mitondra amintsika ny antsipitriam-baovao sy toy ny ity raharaha ity. Hatramin'ny fiandohany ity taona ity dia misy roa ireo zanaka karana nisy nakankeriny teto Antananarivo. Ankoatra ny fakana-keriny any Yanis Ismaël ny trangany Alady Lasateo teny Ankadikely Lafy dia vao tamin'ny farany volana Martsa teo ihany koa Ratsaivona no nisy nakankeriny teny Andranomena i Firoz Nourbay zazalahy 12 taona. Ity farany izay velonaina somatsara rehefa tafaverina teo anatrehan'ny ray aman-dreniny. Manoloany ity trangana fakana-keriny CC tao ity dia ina isy fiatraikany ratsy amin'ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola sy mpandraraha eto amintsika izany, hoy ny filohan'ny CREM na ny Cercle de Réflexion des économistes de Madagascar. Raha tiana hotomombana ho ihany izy ny fampandrosoana amina firenena iray dia tokony amafisina hatrany ny fandriampahalemana. Tena mampiena be dia be raha ohatra ka mpampiasa vola mbola tsy zatra raha nataoko hoe mbola tsy avolenta loatra amin'ny resaka fandrarana ambony zany satria efa fantan'izany zava-misy dia rehefa maketo izy zany dia efa tsy maintsy miaraka amin'ny fiarovan-tena sahaza amin'izay. Ny fiatraikany eo amin'ny toe-karena fotsiny dia hoe rehefa mampitombo ny ara-karenanao anao dia tsy maintsy amafisina miaraka amin'izay koa ny fiarovana, tsy azo atao gorakora mihitsy. Izay aloha zany ny mesure préventive, fiarovana mialoha. Araka ny tatitra navoaka ny CFOIM, Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar, dia tafakatra 1.70 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo karana teratany frantsay nisy naka ankeriny teto Madagasikara tato anatin'ny 7 taona. Tranga izay mahavelo taraina azy ireo ankehitriny. Izay no mahakasika an'iny fa handeha hijery dokam-barotra fohy isika ary dia hiverina eto indray aoriana izay. Isaoranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao hanohy ny fampahalalam-baovao isika ary dia nitohy n'ilay raharaha fitsarana ny lozam-pamovozana tranga teny Anjororobe isika. Fantatra tamin'izany indrindra fa emitra ho amin'ny 17 Jona indray ny fitsarana ity raharaha izay nahafatesana olona mahery ny 70 ity nandritra ny lozam-pifamoivozana ny tranga teny Anjororobe. Ankoatra ny takaitra ara-batana dia miantraika amin'ny sain'ireo niara-monina ihany koa anefa iny lozam-piarakodia tamin'ny 20 volana Janoary iny raha ny fanazavany ben'ny tanàna amin'ny Ambonga Marina. Ny tatitra izay vaovao indrindra miaro Rozy Ravaka sy Kasambola manana. Avy amina komuna roa samihafa dia Ambonga Marina sy Ampaneva ireo olona niarambona nandritra ny lozam-pifamoivoizana tany Anjororobe. Tsy afaka nanatrika fitsarana androany anefa ny mpisolo vavan'ireo niarambona avy any Ampaneva ka emitra amin'ny 13 Jona indray izany. Efa tokony ho tamin'ny 17 Aprily aza ny fotoam-pitsarana ny raharaha saingy emitra trany noho ny olana eo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina. Ohatran'ny anay zao raha certificat médical aty Antananarivo zany frena moto 2 alina, apina taxi brosy 4 arivo sy 2 alina zany ny ale, 4 arivo sy 2 alina retour 4 arivo sy 4 alina zay. Dia ny sakafo hoanina andalana sakafo aty ohatrinona dia miampy ny saran'ny fakana certificat médical. Nisy 17 ny naratra avy any amin'ny komuna Ambonga Marina tamin'iny lozam-pifamoivoizana iny. Tapatanana ny roa ary mbola manohy fitsaboana eto Andrenivohitra. Anisan'izany ity raim-pianakaviana ity. Voaterina sy naviany tanany ka tsy afaka miasa mandritra ny 2 taona. Samy maty nandritra ilay lozam-piarakodia avokoa anefa
ny vady aman-janany. Dia pasany nefa ray alina ny mandroso verina. Dia izay nefa mbola tsy tena salama fa mbola mitsabo dia mbola manao contrôle aty Antananarivo daholo zany. Mandritra ny ambolana zany zay manao contrôle foana. Zay mianto tena. Tsy voatery ho takaitra ara-batana ihany no manjoy ireo ny aram-boina fa eo ihany koa ny lafiny ara-tsaina satria misy no lasa matahotra fiarakodia raha ny fanazavany ben'ny tanàna Nambonga Marina. Vehivavy dia ankizy ireo zany tsy mety mitaingina tômôbila dia ataona ahoana dia taloiziny mitaingina vao mahita tômôbila zany dia mitsoka mandositra. Ratsaiviny saika hamonjy soratra ny talatany volon'ondry ilay kamion tondra mpanambady vao sy ny fianakaviany no nivarina tao amin'ilay tetezana sahabo 3 kilometatra Ananjozorobe. Mahery ny 70 ny olona tao anatin'izay kamion izay tamin'io fotoana io, saingy maty ny 770 ka ny 730 avy any amin'ny commune Nambonga Marina, ny 9 avy amin'ny commune Ampaneva. Ireo volana laza izay nahazo fahafahana vonjy maika ny tompon'ilay fiara. Nangataka izany ihany koa ilay mpamily, saingy mbola tsy fantatra hatreto ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Iresaka vaovao momba ny fahasalamana kosa isika dia momba ny pesta izany. Ny enina ny trangana-retina pesta teto amintsika nandritra ity taom-pahasalamana ity raha oharina tamin'ireo taona hafa raraka ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny ady amin'ireo arety mifindra avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha toy izy ireo ny tafa tamin'ny Andriana Andriamasy Farandrian-tsalama tamin'ity androany ity na izany aza nefa dia niaiky ihany koa izy ireo fa tsy mbola foana tanteraka izay aretina pesta izay raha ho an'ny eto Madagasikara manokana. Ny ena ho enina amby 23 ny trangana-retina pesta no ahihina tamin'ity taom-pahasalamana 7 ity. Ny ena betsaka tokoa izany raha ny fanazavany taliany sampandraraha ho an'ireo valana retina sy arety mifindra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany satria efa tafanika ny 500 izany ny taona 7 ka namony any avokoa ny 20 isanjaton'ireo tamin'izany fotoana. Midika izany fa efa manomboka voafety arety mandozy ity na dia niaiky azy ireo tompon'andraikitra fa tsy mbola foana tanteraka izany. Ny fanaramaso zany dia nitohy hatrany ka ny tonga 2012 dia voaseho teo tamin'ny carte nationale zareo tokoa fa dia ny ena ny toerana ahitana trapahafatesana betsaka ary tamin'ity taona ity raha voalazan'ny fanaramaso teo zany dia telo ihany ny distrika mbola nahitana tapahafatesana 10 isanjato. Tamin'ity saison pesteuse ity manandrina dia izavy le toerana dia Tsiromandidy dia le trangana Akazobe. Tsy ahiteny akory ary izay hoe anafoana ny trangana retina peste fa ny azontsika atao aloha amin'izao fotoan'izao ary ny azontsika tenenina mba tsy hanao ronono atavy dia ny hoe hiezaka izay ampiena ho tsy misy ny maty ny peste. Zay zany ny azony tenenina amin'izao fotoan'izao ary efa tena manao hiezaka be dia be amin'izany ny ministeran'ny fahasalamana. Mbola ireo olona nosedraina ampolo taona ny lasa ihany no misy amin'izao fotoana. Olana izay tsy miankina amin'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana. Tena lesoka sy olana goavana raha raisitsika ohatra fotsiny ny trangany tany faritra Atsimo Atsinanana dia eo aloha ny enclavement izany hoe tena sarodalana ary lavitra ny toerana nitrangan'ny aretina. Faharoa manaraka an'izay dia mila entanina koa ny vahoaka amin'ny filaza aingana sy anatona aingana ny tompom-pahasalamana. Fa izay fahataran'ny fitsaboana izay no anisan'ny mahatonga fahafatesana betsaka raha mipesta indrindrandrindra ndresana. Na izany aza dia efa nanomana paikady vaovao enti-miady amin'ny aretina pesta sy ireo valana aretina maro tsy mbola fongotra eto amintsika ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Paikady izay nampafantarina androany teny amin'ny hôtel Carlton nandritra ny dinikasa ho amin'ny ady amin'ny pesta. Paikady izay ilana amin'ny fanampindro ampimatsy vola sy pray ombinantoka ka isany efa nanaiky izany ny OMS sy ny PNUD. Iresaka momba n'izay fahasalamana izay kosa izay isika fa mikasika mpanao gazety iray izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ka mitady fanampiana.
Totosa androany tontolo andro tokoa ny etsika fifanampiana ho tolo-tanana ny Andry Ratovy mpanao gazety izay marary mafy amin'izao fotoana izao. Mpanao gazety sy olon-tsotra ary tompona ndraiky mpanjakana maro no tonga namaly ity antso ity ary dia nanaraka akaiky izay indrindra iandraina Andriamasy izo Randriansalama. Nanao toivakana tonga nanatitra izay fony ho fanampina ny Andry Ratovy mpanao gazety tratry ny aretina insuffisance rénale ka mila fandidinana ampitan-dranomasina androany ireo mpanao gazety marobe sy olon-tsotra ary tompona ndraiky mpanjakana maro. Isan'ireny filohan'io lafitry ny mpanao gazety sy ministra ny serasera sy mifanaisana amin'ny androm-panjakana. Na maha-olombelona fotsiny ary rehefa misy indrindra amin'ny fifandraisana rehefa misy namana tsy salama dia didiny zay ny mahamalagasy zay no mifanohana zany maika moa zany fa hoe misy andraikitra dasomina izy raha teo namana hatramin'izay dia zay natongavany eto zany mifanohana ary mirary soa sy fahasalamana ho azy. Na dia tsy mbola ampy ho amin'ny fandefasan'ny Andry Ratovy ireo vola voangona androany dia nisaotra eram-posy irantsainareo nanolo-tanana ny vadiny sy fianakaviany. Hatreto aloha dia misaotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe sika satria nahazo an'ity andro an'ity afaka nanantanteraka an'ilay téléthon izay nikarakarain'ny association des journalistes privés jeunes journalistes privés dia misaotra lehibe dia lehibe anazy satria raha tsisy andry zareo koa dia tsy tanteraka ity andro an'ity dia misaotra ny olona rehetra izay tonga nanatrika teto indrindra fa mpanao gazety ny fitondram-panjakana tonga nanohina ny antsona izay marobe dia marobe tokoa. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly avy zato herin'ny sy ameny ny banga ny paosiny tsirairay avy. Zany natsany mbola tsy ampy zany inona mbola ho dingana ho ataonareo? Ny dingana mbola ho tanterahan'ny fianakaviana zany hatreto izay mbola karakaraina amin'ny président Ernest Théodore ihany dia fangalana fanaovana fampisehoana zany karazana artista mbola ho atao atoato dia ny opération Sokola mbola mitohy foana. Ezaka hatrany hitady izay fomba anampina ny namana Andry Ratovy ireo mpanao gazety amin'ny alalan'ny fikambanan'ireo mpanao gazety tanora eto Madagasikara sy ny fianakaviany. Nanambara ny anatona an'ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny ihany koa izy ireo. Fa noraroton'ny mpanao gazety ny fihaonana tamin'ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Rajason ary Roland androany nantonen'izy ireo ny mikasika ny famoahana an'ireo haino aman-jery maro. Ezaka hijoro ray aman-dreny ny ministra raraka ny nambarany tamin'izany anomboka hijery ireo pitsopitsony sy antota taratasy rehetra amin'ireo haino aman-jery mitaky sy miandrandra fisokafana izy ary iroso amin'ny famoahana izany raha toka ara-dalàna izany hoe ezaka naraka ny lalàna hatrany ministera eo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny harantsika avy hatrany fanazavan'ny ministra Rajason ary Laurent. Tamin'izaho mbola tsy ministra anisany mihitsy nangataka hoe mba voana zany télé Free FM zany amin'ny firaisan-kina zany nanaovako an'izay. Zao amin'izay ministra dia adidiko ny mijery ny dossier ampelatana ministera hoe ahoana sy ahoana tsara daholo ny dossier ato momba le satria anjarako indray zany manokatra na tsy dia mijery tsara amin'ny tsipria dia vao mijery io an'izany misy marina ve le licence vao findra marina amin'ny anarany ve le licence ara-dalàna daholo le zany rehetrarehetra zany fa raha ohatra ka zavatra rehetrarehetra ara-dalàna raha ohatra dafa tsy Free FM ihany fa ny rehetrarehetra rehefa ara-dalàna tsisy antony tokony tsy andehana ny organe de presse ara-dalàna fa zay tsy ara-dalàna rehetra tsy manaraka ny lalàna dia tsisy antony tokony tsy janonany ihany koa. Vaovao hafa kosa indray makasika ny herinaratra. Ny enany tanjaky ny jiro eny amin'ny faritra Ambatomainty sy Anjanahary tatoato raha nambarany solontenany mpona izay tafaresaka indrindra tamin'ny Pierdina Razafindramanina sy Misa Razafinjatovo tsy maraka ny filan'ny mponina kosa ny tranonjiro eny an-toerana raha ny fanazavany avy anivon'ny Jiramaka izany no antony mahatonga izay zava-misy izay hoarantsika avy hatrany andinindiny ity vaovao ity. Anisany nampitaraina ny olona ety amin'ny faritra Ambatomainty sy Anjanahary avoany ny fienan'ny tanjaky ny jiro. Samy manana ny ora sy fotoana hitrangan'izany ireo faritra ireo. Ho an'ireto mpivarotra ety Ambatomainty ireto izao vao haingana no ny ena ny tanjaky ny jiro. Amin'ny maraina aloha misy satria za mpifoha maraina be dia amin'izany tena misy dia amin'ny misy fotoana
amin'ny atoandrotoandro koa ny anazy zao le ampola le ohatrany saucisse kely reny tsy haiko firy reny fa reny anazy zao ny ampiasaiko dia le lafalafa le mety fin tony. Ho an'ireo mponina ety Anjanahary indray efa ela no niaina tao anatin'izany izy ireo. Toy ireto mpivarotra hani-masaka ireto efa herintaona izay no tsy lopolopo toy izao ny jiron'izy ireo. Manomboka amin'ny après-midi zany dia efa manomboka amin'ny tsilopolopo ny jiro ety aminay. Tena mijaly mihitsy ny mampiasa frizidera, congélateur nefa le jiro tapaka foana dia manimba sakafo be mihitsy. Dia tsy mahazaka ninina daholo, tsy mahazaka na télé na ordinateur. Efa eo ampanoloana ny tanjaky ny herinaratra eny amin'ireny poste ireny radio izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa mbola amin'itoy kosa ny herika ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina amin'ity andro ity. Tsy misy kosa ny fiovana amin'ny ankabeny eo amin'ny maripana raha nambarany avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro hatrany izay nantony Pierre-Dina Razafindramanana sy Misa Razafindratovo tamin'ity androany ity. Na dia mbola tsy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina sika amin'izao fotoana izao, azo lazaina fa efa mangatsiaka ny andro. Andro vitsivitsy mantsy izay nahitana herika teto Antananarivo sy ny manodidina. Mbola hitohy anefa izany raha araka ny fanambarany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ampovoan-tany sy ny manodidina izany mandritry ny 3 andro dia saika mbola andehandraona izany ny maraina, mety ho arahan'ny herika izany tsy indraindray. Dia somary sava ihany izy ny tolakandro. Zay zany amin'ny akapobeany. Anatin'ny 3 andro zay hoe somary volana ny alizay zany ny régime d'alizé zany tsika mandritra ny 3 andro fa rehefa somary maro moa mitosaka izay alizay zay dia mety hanerika ihany izy. Ny maripana ho an'Antananarivo ao anatin'izay 3 andro izay raha ny vinavinatra any dia eo amin'ny 13 degré Celsius ny farany ambany, any amin'ny 14 degré Celsius kosa ny maripana ambony. Fa ho any amin'ny faritra kositsika dia ho an'ny Tomasina fanosoram-potaka ny lehibe ny distrika sy ny solombavambahoaka ao Tomasina faharoa ny fampelezana vaovao marina tsy marina izay nataon'ny mpanao politika iray. Nataon'ny olona iray tamin'ny Aino Amanjery dia niona tamin'ireo mpanao gazety ny lehibe ny distrika ny Tomasina faharoa Razafindrakoto Andry Arentsoa sy ny solombavambahoaka Rola Jona voaresaka tamin'ny vaovao io mantsy fa izy roa ireo dia tonga tany Volobe commune mody lazana distrika ny Tomasina faharoa ny 7 aprily lasa teo ary nitondra olona nala ny mponina ao an-toerana no amarin'ny lehibe ny distrika ny Tomasina faharoa Razafindrakoto Andry Arentsoa fa tsy tany an-toerana velively ny tenany tamin'io fotoana io ary tsy misy eritreritra anaisotra ireo mponina ao an-toerana amin'ny trano fonenany na misy aza ireo mpampiasa vola mieritreritra ny trandraka Krom. Tsy ao Volobe ihany koa no isy ny fitrandrahana fa ao Alomboka. Raha ny fantatra ihany koa dia nisy mpampiasa vola avy any ivelany ny tonga tao Alomboka nijery sy nieritreritra hitrandraka Krom ao an-toerana fa tsy ny lehibe ny distrika velively no nitarika azy ireo tany fa olona hafa mihitsy. Tetsenkilany. Eto dia manambara zahay fa tsy tany velively zay tamin'ny daty io. Tamin'ny datiny zoma 7 aprily no nisy nandeha tany. Zay nahitana investisseur Mauricien tany, misy olona koa nandeha tany fa tsy zahay ny rahalahy velively no tany tamin'ny fotoana io. Ny solombavambahoaka Rola Jona dia nanipika mazava tsara fa tsy mbola nisy koa ny fandalovany tao Volobe fa nisy kosa ny fandalovany tao Lomboka. Tsy resaka fitrandrahana fa fitondrana fanampiana ho an'ireo mahitrano tao an-toerana ary tsy tamin'ny 7 aprily ihany koa. Fa raha mahakasika an'izany fahitana nitondra olona mpitrandra na hoe nilaza fa tsy maintsy miala eto ianareo dia tsy ny tegna mpivelively na lehibe ny distrika no ny teny an'izany fa dia tsy ambaranay entoana zany orem-poko ren-danitra fa tsy ny solombavambahoaka na lehibe ny distrika ny Tomasina faharoa mihitsy tany Lomboka izay naneho an'izay le fihetsika tahaka an'izany. Mbola no amafisin'ireo lehibe ny fokotany tao an-toerana sy ny be ny tanàna any an-toerana fa tsy nisy fanesorana ponina amin'ny tany fonenana ao amin'ny faritra iadidin'izy ireo ary tsy tany an-toerana velively ny lehibe ny distrika sy ny solombavambahoaka ao Tomasina faharoa. Ny chef de distrika sy ny solombavambahoaka ny Tomasina faharoa dia tsy tany tsy tantoerana tany tamin'ny fotoagna andro io ka etona zany dia tsy marina zany hoe misy ny fangalana na fanesorana ny olona agnatin'ny tanànany Lomboka fa ny zavatra marina ihany zao nolazainy aketo. Miangavy antsika vahoaka zany mba tsy ho tetra ary tsy anily zay zavatra tokony tsy nataon'le olona.
feny dia tsy nisy fanesorana pony natao amin'ny trano fonenana izany natao volobe natao lomboka ary samy tsy nisy nidina tany an-toerana na ny lehibe ny distrika na ny solombavam-bahoaka ao amin'ny Tomasina faharoa. Iny vaovao iny ihany koa no mitondra antsika mandeha mankany ivelany. Mali tsinainy niona avy hatrany tamin'ny chancelière allemande Emmanuel Macron taorian'ny fandraisan'ny fitantanana any Frantsa ity no fifandraisana ara-diplomatika ofisialy voalohany filo frantsay taorian'ny fahalaniny ary isan'ny songadina tamin'izany ny fanarena tanteraka ny tantaran'ny Eropa manoloana ny fandemenan'ny vahoaka sy ny fanavakavahana ihany koa. Le président français Emmanuel Macron a rencontré la chancelière allemande. Tifiona tamin'ny Angela Merkel ity no difivoana voalohany nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron isan'ny ombonan'izy ireo hevitra tamin'ny dinika natao ny fanarenana ifontony ny tantaran'ny Eropa manoloana ireo fomba fitantanana izay tsy mitsahatra ny mikendry ny fandemenan'ny vahoaka entina sy ny fahamaroana ireo tsy mety tafiditra anaty fiarahamonina ihany koa. L'Union européenne, nous sommes d'accord pour mitovy hevitra izahay ny ametrahana tondrozotra raha toka viana tsy dia lavitra ezaka amin'ny vondrona Europeana no resahana. Tsy ho vita anatina fotoana fovelively izay tetika azy izay, taingy misy ny finiavany rehetra hoe tsy afaka ionina amin'ny fametraha-pialana ny Royaume-Uni fotsiny amin'izao. Ilaina ny fanamafisana ny fivondronana izay efa nisy, indrindra fa mikasika ny zone euro. Le couple franco-allemand Anambara kosa nefa ny filoha frantsay fa i Fransa sy Allemagne dia mila mamoaka indray ny fahaizana mandray fanampahan-kevitra azo ampiarina avy hatrany sy an-tsitrapo ato anatin'ny fotoana fohy saingy ao anatin'ny fotoana tsy lava ihany koa raha toka mikasika manokana ny vondrona Europeana sy ny zone euro ao anatin'izay indrindra no iarahan'izy ireo hiasa. Ho an'i Emmanuel Macron manokana dia vonina ny tenany hiara-hiasa ao anatin'ny fahitsiana sy ny fahanatsarana. Nous allons travailler ensemble. Je serai en tout cas pour ma part toujours un partenaire franc. Niara-niaiky ny filoha frantsay sy ny chancelière allemande fa vonanarina hatrany fotony ny zone euro eny fa na dia ilaina amin'izany aza ny fanovana ireo fifanarahana isan-karazany. Fa izy ihany koa no mamarana ny vaovao azo natondra tamin'ity tapany voalohany ity ireto kosa ny andratsika aoriany dokam-barotra. Ny mozika ataon'ny label Gasploit no entina amintsika ao anatin'ny ako ny Gasploit izay nankalaza ny fahadimy taona nijoroany. Atokana ho andro raisam-pirenena ho an'ny fianakaviana 520 mehary dia tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny fanontaniana apetraka atao anatin'ny Oianao ary ny vary mazava ho azy ao amin'ny tapany faharoa. Ao anatin'ny hafakely dia anarivo ny ireo gadanaty eo amin'ny tetezan'ny Pont des Arts tao Paris no lafo nandritra ny lavanty izay nataony fiadidina ny tanàna. Santionany amin'ireo zanam-pandarana izay hoaranao anatin'ny tapan'ny faharoa amin'ity Le JT ity ireo misy ny dokam-barotra vitsivitsy ampitana ao anatin'izay tapan'ny faharoa iara Nigeria Edouard sy tsara fara-manolotra izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandram-piona sy mandram-pitafa ho aminao mpijery indray. Taviditra tao anatin'ny tapany faharoa sady farantsika amin'izao fotoana izao efa miaraka amintsika ihany koa izana fara ny arabanao. Salama Riza satria reto azafady ombolona. Ia dia miarabantsika rehetra mpijery ahiko reto tompoko salama tompoko. Miteny telefona. Ie no resahana za tsy nalala aika misy gendarme alika. Gendarme fatako hatramin'izay dia mile lehilahy manao akanjo mangamanga reny dia zao efa misy vehivavy fa misy koa alika izy reny reny hitanareo rehefa misy matso akaiky fa intsiso zany dia ho avy ilay gendarme anao matso dia miaraka amin'ny alika zareo dia reny alika reny koa tafiditra anatin'ilay corne le gendarme izy tsy manana grady fa manana matricule kosa izy numéro matricule ka rehefa manana numéro matricule zay ianao amin'ny orinasa anankiray dia efa mpiasa raikitra ianao zay dia ireo alika ireo zany efatra izy ireo tany am-pendohana malagasy
alika chien de race miasa eto gendarmerie efatra izy tany am-piandohana tany a fa hatramin'izay nahatongavandry letina Ratsimba tatanan'izy tao anatin'ny fetovolana dia efa miroapolo zany zareo amin'izao fotoana izao dia ao amin'le centre de reproduction de formation et de inona koa izy teo de dressage canin ao amin'ny escapara amin'ny escadron parachutiste ireo mamory vateria ao zareo no mipetraka dinany ataon'ireo alika ireo ampianariny reo lieutenant zany reo alika ireo ampianariny hanimbolo zava-mahadomelona dia ampianariny hanimbolo ihany koa fofona anaraka chien pisteur filaza azy reny le alaitsika ireny rehefa misy mpangalatra na misy namaky trano dia reo alika ireo koa amin'izao fotoana izao misy ampianarina hanimbolo vanja explosif dia misy koa ampianarina zany amin'izao fotoana izao hanimbolo sokatra satria ny sokatra eto amintsika tena efa nantany hoe ary mba manimbolo ary tao le mpangalatra sipan'olona mpangalatra vadin'olona mandeha misy oreny mety tsara mihitsy vazivazy raha an-tanana fa ireo alika ireo zany a satria fanjakana miantoka sakafondreo fanjakana miantoka amin'ny fanafodindreo dia mpiasam-bahoaka ireo alika ireo ka azotsika menakavy atao raha misy vakitrano na misy zavatra tsy milamina ilana fahazavana sy famarinana satria ny alika tsy mandainga ary tsy azalovana risoriso dia azotsika atao mihitsiny ny manantona eny amin'ny zareo eny ivato eny resika le numéro 034 14 34 14 00 736 736 ohatra hoe 737 satria ny ivato e boy fa analao anankiray a mora tadidinao a izay fa ny afatra fotsiny dia izao reo alika ireo a dia alika tsy mitady mpangalatra fa manimbolo asana mazava amintsika le tian'olona zay ny mpangalatra mantsiny a dia asa anankiray fa fotsiny fa le mpangalatra zay naka niditra atao anatin'ny tranonao zany a no mamela fofonao a dia iny a no arahan'le alika hoe nakaiza satria ao anatin'ny 420 ora raha hito amin'ny tanan-dehibe dia mbola tavela ao anatin'ny alika zay fofona zay zany hoe raha misy zavatra mitranga zany a dia mezaka iza maka an'ireo alika ireo fa ao anatin'ny 420 ora raha hito amin'ny vilona dia mbola arak'ireo alika ireo a zay nalehan'le olona niditra ankeriny atao amin'ny tranonao raha any ambany vohatra indray izy satria vitsivitsy kokoa ny olona mifamizivezy any a dia mahatratra hatramin'ny 7 ora mbola tsy very amin'ny alika reo fofona niditra atao anatin'le tranondreo fa rehefa fahavaratra kosa somary manano sarotra kely fa vitsy ihany ny vokatra azo noho ny amandona sy noho ny orana dia ny afatra raha misy trangan-javatra zany a mampiaya ao anatin'le tranonao ka nisy mpangalatra atao satria zao moa zany efa vihavanana efa tsy milamina ntsony dia zao aza midikiditra ao anatin'io trano mihintsy aloha ary aza mivezivezy ao aza mikidikiditra zavatra ao fa alaivo le alika miaraka amin'ny gendarme mitondra azy a dia hito eo zay marina antony anankiray mahabetsaka ny olona maka ny alika koa dia zao ao anatin'le fiarahamonina malagasy tsika samy mpifanolobodirindrina manahirana be na dia eo ihany aza fatapatatra hoe ry aninatsy a na ry zareo atsy nanao an'izy a manahirana be fa mibadika ohatra hoe skety raha ohatra tsy mitombona dia zay mahatonga n'le maka an'le alika amin'izay mba tsy hanao sy mifanolobodirindrina aminao satria mimpanao ratsy matetika tsy lavitra dia tsy ianao zany sy mimpanolobodirindrina aminao ny fanao sketa fa aloha ny alika no hiampangazy amin'izay fotoana izay a dia misy aya be dehibe a afaka ao anatin'le izy tsy mikidikidika an'le trano ianao na le fitaovanao a ary tsy misy olona hafa miditra ao fa lasa reny olona reny indray lasa dadiavin'ny alika dia mivadika manahirana hatreto io zany a reo alika ireo dia berger allemand fantatritsika tsara sy berger malinois le berger malinois reny ohatra somary kelikely zay izy raha mihitra amin'ny berger allemand fa izy indray a tena taitaitra be ary tena miaro be mihitsy be dehibe mihitsy aza amin'izao fotoana izao efa tsy matoky ny gardien intsony satria avy ao amin'ny gardien olo matetika ary marina zany a
misy ny mpangalatra dia amin'izay fotoana izay rehefa ny alika dia tsy mivadika fa ny gardien olombelona koa zany dia mivadika dia ny gardien alika koa tsy mandaigna ka dia mampieritreritra antsika menakavy ihany zany tokony hakatahaka ny alika ve zany sika miafatra fotsiny dia zao raha mahita tsika fa raha ho alika ireo rehefa mandeha tsy mandeha tongotra satria ny lalana lavitra ohatra zany fa hatreto zany mbola tsy ampy fitaovana zalavikarakarandreo alika ireo gendarme zany zay eo amin'ny escapara reo fa raha mila n'izay fanampiasantsika dia mba handraikitsika aloha ny makan'ireo alika ireo dia manatitra azy natratrarana an'le jula nanolana mopera tany atsirabe dia ireo alika ireo ihany tonga taty mihitsy ary zareo nakan'ireo alika ireo dia fa namberina n'le alika dia mivoaka mony raha atsika nahita fa dia tratraka dia atsika mialagasy ireo marina fa ny gendarme mikarakara azy fa nitafika mihitsy reo alika ireo sy ry zala mpanofana an'ireo alika ireo atreto no mpanofana an'irele maître chien hitantsika reny satria misy olona tsotra marobe manana alika dia be deaibe ihany koa maître chien tsy gendarme antsony nahazo fahafahana natao daholo zany dia mifandrina dia hoe iengany reny alika ireo satria izay ny tanjona amin'izao fotoana izao hoe hoaparitaka era Madagasikara zany reo alika roapolo reo kanefa mbola tsy ampy tompoko na roapolo aza fa sao dia mba eritreretina ihany raha lafo le berger allemand sy le marino mba manahoana sy manahoana reny le alika gasy amin'ireny sao dia mba azo formena dia amin'izay mba milamindamina tsika sotra tompoko sotranao ny tondra an'izay fanampanazavana mikasika ireo alika mpitsongodia izay noho ny fandarantsika ary dia ny zanam-pandarana ako no araha itsika ny akon'ny mozika ataon'ny label Gasploit sy ny street zay no entina amintsika ao anatin'ny ako amin'ity androany ity ny Gasploit izay nankalaza ny fahadimy taona izay nijoroiny ho hitantsika ihany koa ny sport extrême amin'ny alalan'ny fintin'ny street day izay notanterahiny Rindray Malala sy Anjara Kotonoraina no mitatitra izany amintsika amin'ny alalan'ny sary manana ny maha izy azy ny label Gasploit dimy taona nijoroana tany am-piandohany dans Smokila sy DJ Demma ihany no tao amin'ny label ankehitriny maro ireo mpihira nivoaka tao anisan'ireny Odiay Agratskez Johnny Tsota sy ireo maro hafa ny gadona rap sy ny R&B ny tena ahafantarana ny vondrona efa tsy izoviana amin'ny maro intsony lazandreo mpanakanto mivoaka avy ao mbola mampanantena hetsika goavana sy fitetezam-pasitra ho an'ireo mpankafy any amin'ny faritra ihany koa ny filompanorona azy ireo amin'izao fankalazana izao zao amin'ilay dito manaraka zao ngamany hoe eritreritra dia za aloha zao ty hetsika ty entina mihodina eny amin'ny faritra dia zay aloha zavatra hoe ankalazana amin'ity dimy taona amin'ity fa le amin'ny dimy taona manaraka ho avy daholo amin'ny projet rehetrarehetra efa hita teo le nandalovan'ireo tanora ohatran'ny Juni, Kalil anisan'ireo mpanakanto tao i Agratskez nanamarika azy ireo ny seza sy fifaliana maro ny arahana tamin'ny vondrona ay tena nanamarika any amin'ny tsama tena firalahina be ny araka tamin'le rony dia teo ny hoe nisy ny hoe sedrasedra maivana fa nandalo ohatran'ny rano ao an-damosina gitsy tsy manana eritreritra hiala ny vondrona mihitsy ihany koa izy mirahalahy na dia manana ny fikasana andeha ireny azy ao aorianao ho azy ireo efa mikorina ny raha Gasploit ary tsy afaka misaraka intsony
Aile hoe ialo amin'ny gasploity tsy resaka hoe misy disadisa na resaka inona kory fa ohatrany hoe misy zavatra tianay atao manokana fotsiny zay mety hoe tsisy ifandraisany amin'ny gasploity mihitsy le izy fa hoe zay rola ihany no ohatrany hoe anao an'le izy de zay fotsiny izy fa tsy hoe misy problème na hoe misy disadisa kory fa zay mbola eo foana gasploity atao anaty raha mihitsy amin'izao zandry ny indrindra amin'ny gasploity Kalil tamin'ny fantsalain'ny session no nahatonga azy tafiditra tao amin'ny vondrona 13 taona izy tamin'izany ary efa nakafiany mozika. Tsy hoe misakana moa izany fa mamefy ny ray aman-dreny tsy maintsy mandeha foana famefeny ray aman-dreny fa tsy hoe manakana ry zareo. Tena marina tsy hoe izany hiditra tao anatin'ny gasploity fa ry zareo no misélectionné hoe nouveaux artistes zany hiditra ao anatin'le label-ny zareo. Tamin'ny fankalazana ny fahadimy taona niakatra antsehatra avokoa ny ankamaroan'ny mpanakanto ny volavolaina tao toandry Odiay Joni. Vahiny nasana tamin'ity fotoana ity ihany koa i Mijay izay nampiara-peo tamin'ny Odiay. Notanterana ny farany herinandro teo ihany koa ny Street Day, seho maro no nanamarika izany. Ny hetsika Street Day zany dia hetsika manafangaro taranja atao hoe street be da be zany hoe misy ny BMX, misy ny roller, misy koa ny trial, misy koa ny skate, dia misy koa ny graffiti, misy koa ny danse urbaine be da be. Tony trailer izay niarana tamin'ny Sami Anji. Efa nanomboka tamin'izao efa 8 ans zany lalaovana le izy dia ndaisiko ohatrany sport sy ohatrany hoe ndaisiko tena fiainako le izy dia tohizako foana dia tohizako mandrakizay sy olo tena Madagasikara. Ohatrany sport extrême rehetrarehetra zany dia misy fotoana ianao tsy maintsy hoe folaka maratra sy ohatr'izany fa na sport collectif range ohatra hoe foot tsy maintsy misy maratra foana. Ninona zany ataon'olombelona amiko tsy maintsy hoe maratra foana. Tonga teto ihany koa ireo kalaza iraisam-pirenena Adrien Anne ary Julien Kudo nampiseho ny fahaizany sy ny zarany traikefany.
farany nisy ihany koa ny fifaninanana dia tamin'ny alalan'ny danse urbaine niarana tamin'ireo mpandihy toandry SMK Obus, JBWell sy ny YD. Zavakanto daholo reny dia talenta daholo reny tompoko ary samy manana ny fotoana fa reny le ikizy amin'izao fotoana zao finaritra be mihitsy mahita n'le toerana le misokatra tsy be deabe ny ikizy te andranjara amin'ireny ary eny ke fitezan'ny ikizy dolodolo tsy borioka daholo reny e zay ny tena fanampina ny sehatry ny fialambola tokoa izany ary ny fotoana itsika naraka indray ny hoy ianao. Natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ny andron'ny 15 ny volana May tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny fanontaniana napetraka tao anatin'ny hoy ianao araka izany dia asaina ianao anaraka izany. Ho anazy dia inona ny fototeniny hoe fianakaviana? Fianakaviana zany dia ny ankohonana sy ny manodidina. Inona ny fototeniny hoe fianakaviana? Inona ny amezako azy hoe fiainan'ny ankonana? Fototen'ny fianakaviana? Avana ve? Fianakaviana. Vavy. Fototen'ny fianakaviana dia momba ny fikarakarana ny eo amin'ny fiainana ny tokantrano. Fianakaviana? Ohatran'ny tsy fantako. Fianakaviana. Fiarahamoniny ray aman-dreny zanaka. Fianakaviana ve? Inona zany fotoana? Fianakavy. Fianakavy ngamba. Fototeny fianakaviana. Fianakaviana fitambarany ny mpivady zany. Inona mety valiteny zany tsara? Voalohany aloha tsisy miaino an'le fanontaniana mihitsy tsika mianakavy. Fanontaniana apetraka rojo ravaka hoe inona ny fototeny ao anatin'ny fianakaviana dia tsy fantatro mazava be anaka. Anaka amin'ny fototeny. Rehefa fianakavianao le olona efa netiko teto sy jerindra amin'izay. Ny fianakaviana dia manana zaza ikambanana. Fa ny havana dia ny olona zay manavanana anao no mifaneraserana aminy. Raha ohatra zany dia misy olona lasy vavy anakiraika miteraka dia misy anaka ikambanana zany reo olo reo. Ndray tapo amin'le lehilahy, ndray tapo amin'le vehivavy samy manana nino ho anaka daholo dia mpianakavy reny zay no atao hoe fianakaviana. Fa raha misy olona anakiray indray zany namanay be tena tsy mifankafoy aminay ka tena akaiky anay dia havana ny fonay iny olona iny dia havanay iny. Ohatr'izay ihany koa ny fanazavany rano hoe izay rahantsika ihany anatin'ity sary ity. Le teny hoe fianakaviana zany anarana azo avy amin'ny famoronana anarana faharoa satria le anarana voalohany zany anaka. Dia le anaka zany hoe rehefa miteny olona dia hoe izy mianaka avy. Fa taty aoriana zany lasa fototeny anankiray indray le hoe anakavy. Dia rehefa tamara zany le teny dia misy le mpamaro toe-javatra hoe ianakaviana. Dia rehefa moronana anarana izy zany dia lasa misy an'ilay fary aloha tovona famoronana anarana fianakaviana. Any amin'ny faritra indray ny anakavy indray midika hoe ohatrany hoe fianakaviana anabavy. Anabavy zay indray midika an'ilay hoe anakavy. Fanazavana tsy dia mifanalafitra amin'izay ihany koa zany afara. Rova fijery hafa koa ka. Noho ny fotoana arsika dia ny insolite izany.
anarivony ireo gadana teo amin'ny tetezana tao Paris izay lafo nandritra ny lavanty natao fiadidinina izay natao ny fiadidin'ny tanàna. Ny vola voangina tamin'izany dia nomena fikambanana mpanao asa sotelo ao Frantsa izay miasa ho an'ireo mpifindra monina sy ireo olona tena sahirana. Tsy araka ny eritreretin'ny mpikarakara lavanty azy ny famaroan'ireo mpividy ireo cadenas niantona teo amin'ny Pont des Arts tao Paris. Raha tsy ivona kely dia ny fony tantaram-pitiavana ireto gadana ireto satria ireo mpifankatia avy amina firenena maro eran-tany tonga mitsidika ny Paris no mametraka izany ho mariky ny tantaram-pitiavany ao anatin'ny fanantenana ny faharetan'izany ho mandrakizay ihany koa. Amanalina anefa ireo gadana mipetraka teo amin'ny Pont des Arts ireo no ny famaroana ireo mpitsidika ka voaterina nanapa-kevitra ny fiadidinan'ny tanàna fa hanala izany. Ny antony dia mihamavesatra ny tetezana ka ina itera-doza raha toa ka tsy mitsaha-mitombo ireo gadana apetaka eo amin'ny sisiny. Volabe no azo tamin'ity lavanty ity ary tsy ny andrela dia lafo ny ankamaroany. Tafiakatra hatrany amin'ny 7,000 euro na manodidina ny 8,20 tapitrisa ariary tany ohatra ny fefy iray tamin'ireto gadana ireto. Fikambanana telo ao Frantsa mandray ny tanàna manokana ireo mpifindra monina sy ireo reny tena sahirana ary ireo olona sahirana ao Paris no nomena ny vola azo tamin'izay lavanty izay. Nisy an'ireo tsy nankasitraka ity lavanty ity saingy vetivety izy ireo dia niala tao amin'ny efitrano na natanterana ny fandafosana ireo gadana ireo. Ary dia izay mahafinaritra ny tagareto tadiditra ianao mitondra n'iny toerana nakany Frantsa mihitsy ianao nakany sary nentinao teto tamin'ny roa taona sa tamin'ny taona lasy izy atao hoe zavatra tsy dia misy valeur firy hoan'ny olona tsotra fa hoan'le nametraka an'ilay gadana any tena misy valeur izy kanefa rehefa nisy olona teo izy dia hitan'le olona napisy valera an'le zavatra terizina dia zao mivadika esa zao. Zay indrindra. Amarana ny fotoana isika ary hijery ny mety ho toetrany andro. Araka ny fanamboarana taminao teo dia mbola hitohy aloha ny erikerika mandritra ity herinandro ity. Araka izany dia orana tandrivindraona no vinavinaina ho an'ny Antananarivo, Antsirabe ary ireo ho an'ny Toamasina sy Antsiranana ary Fianarantsoa sy Toliara kosa dia mety ho vinavinaina oram-baratra izany amin'ny fotoana tapatapaky ny tolakandro iny. Ny maripana vinavina ambandrindra dia ao Antsirabe azafady 10 degré no maripana ambandrindra ary ny ambony ny indrindra kosa dia ao Mahajanga 4.30 degré any moa dia ibalika tanteraka ny masoandro amin'ny ankapobeny. Amin'ny enora mahery 10 minitra no iposaka ny masoandro ary iretika kosa amin'ny 10 ora mahery 13 minitra. Izay ny mamarana ny fotoana tsara fara mbola misy tinao tsy dia misy ambara fa misaotra betsaka ny Thierry Edouard niaraka sehatra teto dia misaotranao ihany koa niaraka taminay tamin'ny tetakarivo te veloma tompoko fiainarysy izay ihany koa dia mametraka ny veloma mandram-peona ary dia misy ny fanamarihana ho anao sa fampilazana ihany koa satria dia aorian'ny vaovao dia isy ny horonan-tsary vaovao be ihany koa izay mitondra ny lohateny hoe 13 raisons na 13 reasons why amin'ny teny anglisy. Horonan-tsary vaovao be mahalinanao ihany koa asaina ianao tsisy araka amin'ny dreamine hatramin'ny fiafaran'ny fiandarana. Isika kosa dia mifamy fotoana eto hatrany amin'ny 7 ora sasany sy eto amin'ny le JT. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Savony vaovao mety amiko sy aminao. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Je bonjour, je dis Kadiab, nanolotra anao teny le JT. Bonjour.
Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 7 amby 20 Mey 7 amby 10 arivo. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Le JT. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise manolotra anao Le JT. Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato.